Halleluja. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Halleluja. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Halleluja. Ivavaka atsika. Ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra anao lehibe indrindra satria teto ianao nanatrika tamin'ny tapany voalohany, tamin'ny fiterana, tamin'ny vavaka, ary ianao koa teto ny teny ny amin'izay tsy salama izay ho sitranonao. Misaotra anao sahaja i Jesosy ao, misaotra anao izay fanahy masina ka midina eto indray ianao hiteny aminay araka ny teninao. Apetrao ny nofoko fanahy masina, ampangino ny nofoko fanahy masina, faoka ianao no hiteny eto, aoka ny ianao rery ihany no anambara ny teninao fanahy masina. Apetrao eto ambavako ny teninao, fa izaho dia angina, izaho dia hietry, fa ianao fanahy masina no hiteny, ianao fanahy masina no hiasa. Halleluja. Saotra Jesosy. Amen. Miarabantsika rehetra any am-paran'ny tany, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nivavaka teo zao dia mifanahy masina ny teny ahy, misy olona tsy salama tseko, fanahy masina mahita. Amen. Dia Jesosy ihany koa manasitrana raha raisinao amin'ny finoana. Halleluja. Dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra atsika. Satria Andriamanitra no tompon'ny teny. Mino fa eto izy manatrika atsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia raisintsika ny Baiboly, raisintsika ny Baibolintsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny LIOKA12-16. LIOKA12-16 dia ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo. Raisintsika manomboka ao mandiny fahatelo ambin'ny folo. LIOKA12-16 dia ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Raisintsika manomboka eo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namalian'i Jesosy ny lehilahy
anankiray izay nangataka azy ananatra ny rahalany ary nilazany ny tsy mahamety ny fieremana. Akiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy, raha lehilahy iza no nanindry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo. Fa ny ainy olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe, ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray navokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho. Ndiny 17. Ary hoy izy, izao no ataoko, andravany trano fitehirizako aho, ka anao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako, dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahy eo, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra noharianao. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Aleluia. Ten'Andriamanitra efa fantatsika tsara ty ten'Andriamanitra ty, fa momba n'ilay lehilahy adala zay hoe manan-karena izy zany. De ny rahalahy, de ty lehilahy anankiray ty zany nihaona tamin'i Jesosy de niteny amin'i Jesosy mba hananatra ny rahalahiny. Aleluia. Ny ten'Andriamanitra zay hoentiko satria efa nomeny fanahy masina anahy ihany zay, efa 3 andro 4 andro naverimberina aminahy momba ny fisainana. Momba ny fisainana. Aleluia. De momba n'io fisainana io hitantsika zao raha mamakitsika amin'ny 17. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, teneno rahalahiko mba hizara lova amiko. Hitantsika le fisainan'ity lehilahy anankiray ty. Ny fisainana zany hoe nieritreritra izy zany hoe nandeha any amin'i Jesosy izy hiteny Jesosy ny rahalahiny mba hizara lova aminy. Fa hoy izy taminy, hoy Jesosy taminy, raha lehilahy iza no nanindry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Amen. De hitantsika zany le fisainan'le lehilahy teto tsy nakasitrahan'Andriamanitra, tsy nakasitrahan Jesosy. Maromaro ny exemple ho raisintsika amin'le fisainantsika zany olombelona, ny fieritreretantsika olombelona. Satria ao amin'ny fisainantsika, ao amin'ny fieritreretantsika dia mampanota antsika ary mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Amen. Ohatra anankiray zao ity lehilahy ty ary manatrika an Jesosy izy. Manatrika an Jesosy izy eto, nieritreritra ny rahalahiny hoe manan-karena ny rahalahiny, de maninona zany rahalahiny tsy mba nizara lova taminy. Zay zany nieritreritra n'ity lehilahy ty, ka nandeha izy niteny amin'i Jesosy. Aleluia. Ohatr'izay koa tsika indraindray rehefa tsika zany ohatra hoe mahita ohatra hoe ny olona anankiray manana na ny namanao manana, de lasa ianao zany hoe miteny amin'i Jesosy ohatra hoe, Jesosy manana ihany na za koa mba omeo, za koa Jesosy mba te hianana. De inona valin'i Jesosy teto hoe, raha lehilahy iza no nanindray ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Amen. Zany hoe tsy tsika mandidy an Jesosy, tsy tsika no miteny an Jesosy, Jesosy eo ataovy mitovy aminahy koa ry. Izay le fisainantsika olombelona. Za koa Jesosy te hanana an'ry, ataovy anahy koa, fa avelao Jesosy izy no mahalala zay mety aminao. Avelao Jesosy izy no afantatra zay mety amiko sy aminao. Hitantsika zany le fisainana maha olombelona eto.
De nanome ohatra amin'izay Jesosy eto. Inona ny ohatra nomeny Jesosy eto hoe mitandrema ka miarovan-tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo. Nampitandrina Jesosy eto. Nampitandrina antsika Jesosy mba tsy ho tratran'izay fieremana sy fieritreretana zay tsika. Fa maro amintsika mbola tratran'izay fitsiriritana, fieritreretana amin'ny fisainantsika ao de mahatonga antsika anota eo anaty Tenin'Andriamanitra. Mampitandrina zany Jesosy ao fa ny ain'olona izy tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany, tsy miankina amin'io ny fiaintsika satria hoe manana rakotona, manana rasoa, na manana ny dadatoko, ny toko na ny zanako tsy fantatro. De misy fitsiriritana ao anatsika, misy fieritreretana ao zany hoe te hitovy aminy koa. Zay zavatra zay tsy akasitrahan'ny Tompo, zay fieritreretana zay. Mila miala amin'izay tsika. Satria fampitandremana ny tenen'i Jesosy eto. Raha soa atsika de omeny Jesosy atsika. Tsy tsika zany mandidy an Jesosy. Amen. De ohatra faharoa raisitsika eto. Ohatra voalohany zay de tamin'ny lehilahy anankiray zay hoe te hitovy amin'ny rahalahiny izara lova mba homeny rahalahiny lova izy. Amen. Zany hoe resaka fananana zany eto. Fieritreretana, raha ianao zany mieritreritra foana fananana, te hanana, zay zavatra zay zany tsy akasitrahan'ny Tompo na koa hoe ianao te hitovy. Misy olona anankiray zany manana de te hitovy amin'iny. Tsika ety ambony tany tsy atao hitovy daholo. Tsy atao hitovy daholo tsika rehetra. Alleluia. Jesosy no mahalala, mahafantatra hoe zao no mety an'io zanako io, zao no mety aminao, zao no mety amiko. De manaiky an'izay aho. Manaiky an'izay ianao. Alleluia. De tohizako a. De amin'ny 10 dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tany lehilahy manan-karena anankiray na vokatra be. Amen. Fanoharana foana manko omeny Jesosy efa nijeretsika omaly zay zavatra zay. De eto amin'izay izy miteny hoe ny anankiray na vokatra, lehilahy anankiray manan-karena. Ary izy ny hevitra tao am-pony. Hitantsika le fieverana eto, le fieritreretana. Miainga amin'ny fieritreretana miditra ny anatin'ny fo mivoaka ety amin'ny lela. De fieritreretana no ambarantsika androany momba ny fisainana ny fieritreretana. Amen. De ny eritreritra tao am-pony zany ty lehilahy manan-karena ty hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriako ny vokatra aho. Zay zany ny eritreretana hoe inona no ataoko fa tsy manana fieritreretana, tsy manana toerana amoriako ny vokatra satria na vokatra be le lehilahy. De tohizako hoe ary hoy izy, izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao zay lehibebe kokoa, ary aho no amoriako ny variko rehetra sy ny fananako. De ilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahy hoe, ry fanahy io, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Tena hoe mila mitandrina antsika amin'ny fisainantsika io. Mila mitandrina. Hitantsika inona nataon'le lehilahy manan-karena eto. Inona nataoko izy? Zao izy ny ataoko. Izay le fieritreretantsika olombelona. Izay le fisainantsika olombelona. Izay eto zao ty lehilahy manan-karena ty de izy ihany no nitondra ny vatany, izy ihany no izay le fahalalantsika olombelona sy fahaizantsika olombelona. De zay zany nataon'ty lehilahy manan-karena ty teto. Inona ho izy ny ataoko fa horavako izy le trano. De hanao trano ngeza kokoa ho izao mba hitehirizako an'ireo ho izy. Ndreo fananako reo. De ilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahy hoe manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao. Hitantsika le lehilahy zay zany fieritreretana hoe manana sakafo be dia be aho, manana harena maro aho. De horavako indray le trano kelikely fa hanao trano ngeza be indray aho. Zay le fisainantsika olombelona zay. Zay le fieritreretantsika olombelona zay. Amen. Fa raha antsika mandeha aloha tsy manontany an Jesosy, amen, fahotana. Satria ny fieritreretantsika ao, mieritreritra antsika hoe haitsika ny zavatra rehetra mahavita tena antsika. Ao mambolana izy miteny an'izay hoe ankino am Jesosy hoy izy ny mombanao rehetra, ny fiainanao rehetra, de ho lavorary zay rehetra kasainao. Voalohany indrindra antsika miankina am Jesosy.
tsy mandeha fotsiny am'izao. Alleluia. De toizako izy teo hoe de hoy izy hoe hitantsika le fahotana be nataon'le lehilahy. De ilaza amin'ny fanahy koa hoe ry fanahy hoe manana fanana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotroa mifalia. Hitantsika ny adalan'ity lehilahy ty. Amen. Misotroa izy mifalia ry fanahiko. Fa nahazo harena be aho, nahazo sakafo be de be aho. Amen. De mifaly ny fanahiny satria hoe voky, tsy honona, tsy hisy mosary amiko fa zetra zao manana be de be. Amen. Zay le fisainan'olombelona zay. Le fisainantsika olombelona. Mila mitandrina antsika amin'io fisainantsika io satria tsy tompony ampitso izaho sy ianao. Tsy tompony ampitso na ny afaka ray minitra na ny afaka ray segondra. Alleluia. De tohizako amendin'ny fa 20 fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala. Anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arinao. Amen. Tena hoe ratsy be. Andriamanitra mihitsy ny teny taminy hoe adala. Anio alina ho izy ny alaina aminao ny fanahinao. Amen. Raha alaina aminao io fanahinao, ho aniza reo fanananao reo, ho aniza reo zavatra nananareo. Izay no mahatonga antsika tsy mila misaina ny zavatra hoe inona no ataoko hampanankarena ahy, inona no ataoko amin'io fisainana. Hitantsika le olona manankarena. Ny olona manankarena tsy mijanona amin'ny zavatra anankiray zany hoe mionona. Satria tsika kristiana atao mahay mionona amin'ny zavatra izay nanantsika. Fa ny olona manankarena, ny olon'izao tontolo zao tsy mahay mionona ny olon'izao tontolo zao. Manana trano ray te hanana trano roa, manana trano roa te hanana trano telo. Tandremo zay zavatra zay tsy azontsika atao tsony rehefa hotsika amin'ny Jesosy. Alleluia. Tsy azontsika atao tsony. Amen. Ho an'izay zavatra noharinao, toy izany zay miariarena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manankarena ny amin'Andriamanitra. Mampalahelo le lehilahy eto satria tsy nanankarena izy ho amin'Andriamanitra fa nanankarena ho an'ny vatany nofony ihany izy. De neritreritra izy le fisainany ao fa hoe afaka izy tsisy tsony mampahory azy. Ny tsy fantany nefa rehefa ho faty izy ho aiza ny fanahiny. Izay ny tenenan Jesosy eto hoe manankarena ny tenany ihany nefa tsy mba manankarena ny amin'Andriamanitra. Izany hoe mila manankarena antsika amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Voalohany indrindra tsika nandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Voalohany indrindra ny harena lehibe indrindra de itsika izay manankarena ao amin'i Jesosy. Izany hoe tsika tsy miaina amin'ny fahotana mandeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no harena voalohany indrindra ny an'ny kristiana. Zay ny voalohany indrindra ny fanahintsika aloha voalohany indrindra. Ny ankoatran'izay ny fananana harena sy ny sisa zay nilazaintsika teo hoe Jesosy no mahay izay sahaza antsika. Fa tsy hoe rehefa nanana an'ity aho de manana vola aho de avy eo eo amin'izay le fisainana miditra. Hitantsika ny afetsen'ny Satana rehefa eo. Rehefa ataony ianao mampidi-bola be. De rehefa manomboka mampidi-bola ianao ngamba tsika rehetra samy tratra an'izany. Rehefa misy vola eo de lasa ianao misy na ianao fotsiny mahatsapy hoe misy friariana. Jereo nge le lehilahy eto misy friariana fomba fiteniny. Friariana le fomba fiteniny ao. Ny fisainany ao. Ny ao anatin'ny fony ao. Hoe ananako rehetra reto. Iza koa ny tahaka, inona koa ny ataoko mihoatra andeha zao mbola anao an'izao. Misy friariana tao. Amen. Enao rehefa mandray vola ianao raha vao be de be ny vola zay mahatonga an'i Jesosy rehefa tsika mandray an'i Jesosy indraindray tsika tena hoe amboarin'i Jesosy na ny fidiram-bola io. Manomboka na hitanao hoe tena hoe tsy ohatran'le taloha ianao le tany amin'izao tontolo zao izay ilainao satria le devolany fetsy. Ataony manambola ianao, ataony rehetrarehetra de avy eo amin'izay ianao ampidiriny le fisainana tsy hipetraka amin'ny hoe vola fazonao iny hoe mahazo zavatra anankiray de vita fa ataony ianao andany ny vola iny foana zao koa ny ataovy asiany fisainana foana ao. Taka an'ity lehilahy adala ty.
efa ao le ny zavatra rehetra azony de mbola misy fisainana koa mbola amboatra trano ray mandeha. Ohatra zay le fisainantsika tany amin'izao tontolo zao. Ohatra zay le fisainana ao amin'ny fisainantsika io. Ka rehefa tsika manana an Jesosy nandray an Jesosy de io fisainana io ampitandreman Jesosy eto. Tandremo izy, mitandrema anareo amin'ny fieremana, mitandrema anareo amin'ny fisainana, ny fihevitra, ny fieritreretana. Tandremo satria io zavatra io mampanota atsika ka mahatonga atsika amin'ny fisainantsika de hisaintsaina an'izay foana. De rehefa amin'ny fisainantsika eo zany, rehefa tsy mitenin'Andriamanitra aho, tsy misaina an Jesosy, fa misaina sakafo, misaina vola, misaina harena, misaina trano, misaina ankonana, misaina zanaka, de iza ny voalohany amin'izay fotoana zay? Ny anao no ataonao voalohany amin'izay fotoana zay fa tsy Jesosy. Alléluia. Amen. Mila mitandrina zany tsika amin'izay hoe fisainantsika zay. Tsy ho tahaka an'ity adala zay nitenen'i Jesosy ity tsika. Amen. De aka ohatra anankiray koa tsika momba ny harena zay. Aka koa tsika maka tsika ny Matthieu 7:20, Matthieu 7:20, andiny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Io koa zany andraisantsika fanoharana. Amin'izay fisainana zay. Matthieu 12 andiny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Ny nahasitranan Jesosy ny demoniaka anankiray sy namalia ny teny ratsy nataon'ny fariseo. Dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no moana. Dia nositrano ka dia niteny sy nahita ilay moana. Ry havana, hitantsika eto ny olona jamba, ny olona moana. Indraindray izy ireny asan'ny maizina, asan'ny satana. Misy mitena aretina avy any an-kibony reny, aretina avy any marina. Misy ny hoe efa teraka izy de tonga de efa iny izy hoe jamba avy any. Teraka izy de hoe moana avy any. Nefa misy antony nahatonga azy moana sy jamba. Misy fanahy ratsy zay mahatonga azy jamba sy moana. De nositranon Jesosy satria ny fanahin'Andriamanitra de mahery manasitrana. Alléluia. Manao fagagana, manasitrana. Alléluia. De hitantsika Jesosy eto nanasitrana de nahita ilay jamba ary niteny ilay moana. De toizako, de talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va ilay zanaky Davida. Gaga amin'izay ny olona rehetra zany noho ny fagagana nataon'i Jesosy. Fa noho ny reny fariseo izany de hoy izy, tsy misy amoahany le iny ny demonia afa-tsy Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe hofoana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Amen. Ajanoko eo zany le izy. Ny fariseo sy ny de hitantsika zany eto amin'izay inona ny teny nataon'ny sadoseo sy ny fariseo. Hoy izy fa noho ny reny fariseo izany de hoy izy tsy misy amohan'le iny demonia afa-tsy Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny. Eo no andraisako le fanazavana, ary Jesosy nahalala ny eritreriny. Amen. Io fieritreretantsika io fantan'i Jesosy. Io fieritreretantsika io vao mitenitsika de fantan'i Jesosy. Vao mitimoka fotsiny fieritreretantsika hoe fahin'i Jesosy na ny zavatra ho tenentsika efa fantany. Alléluia. Izay ny hitandremantsika amin'ny fisainantsika sy fieritreretantsika io. Mila hitandremantsika ny fieritreretantsika. Eto leo fariseo reo tsy teo Jesosy izy ireo miteny. Tsy eo Jesosy fa zareo ihany menomenany hoe Belzeboba no moan'io demonia. Belzeboba no androan'io devoly. De fantan'i Jesosy ny eritreriny satria izy mahandriamanitra azy.
Mahandriamanitra azy fantany fieritreretany de namaly an'izy ireo Jesosy. Izy ireo tsy niteny efasefasy an Jesosy, fa fantany Jesosy ny fieritreretany, fantany Jesosy io fieritreretantsika io tandremo satria mampanota atsika. Alleluia. Na tsika mivavaka eo ny fieritreretanao hitan'ny zay mahatonga atsika rehefa mivavaka atsika, rehefa atsika miditra amin'ny fanatrian-tompo mila mifantoka. Rehefa mivavaka atsika mila mifantoka. Satria tsy mety raha tsika mivavaka eo tsy mifantoka fany amin'ny olona, na eo tsika mivavaka eo mieritreritra zavatra hafa, mieritreritra sakafo, mieritreritra vola, tsy mety. Fahotana zay zavatra zay. Fa ianao anatrika an Jesosy satria izy fanahy de mila mifantoka any amin'ny Jesosy ianao. Mila mifantoka any ianao. Alleluia. Marobe izy mpanompon'Andriamanitra zay mivavaka ho izy fa tsy miakatra le vavaka satria nahoana tsy miakatra, tsy mifantoka, tsy miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo tanteraka. Ianao rehefa miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo zany totalement rehetrarehetra ianao adinoinao ny rehetrarehetra. Fa raha mivavaka ho izy nareo, izy le mpanompon'Andriamanitra, ka tsy mifantoka nareo izy, tsy mifantoka any amin'Andriamanitra, tsy mifantoka any amin'ny Jesosy, avapoana le vavaka ataonareo. Ao izy ny mivavaka mbola manao zavatra hafa. Eo anatin'ny mivavaka izy mandeha mitsapa telefona. Allô? Dia ahoana vaovao? Sady mivavaka atsika sady miconnecte amin'ny telefona. Non, tsy mety. Satria tsy fanajana n'Andriamanitra, tsy manomezana monatra n'Andriamanitra. Rehefa vavaka de vavaka. Hiditra hoe hainao ve raha ohatra ka andeha amin'ny président de la république, hiresaka eo amin'ny président de la république zany tsika ohatra filoham-pirenena de sady telefona tsika azontsika atao ve zay? Tsy afaka anao an'izay tsika manoloana ny olona manakaja sy olona atontsika, na mandeha fotsiny tsika ohatra amin'ny hôpitaly sady resaka amin'ilay dokotera ianao sady amin'ny telefona. Tahaka an'izay koa tsika manantona an Jesosy. Mila mifantoka tanteraka atsika amin'ny Jesosy. Mifantoka tanteraka anao hoe hiditra amin'ny Jesosy, fanatrehan'ny tompo ao, hivavaka, hiditra amin'ny fanatrehan'ny tompo ao de ho adinoiko ny rehetrarehetra. Izay mahatonga ny olona zany rehefa hoe hiditra amin'ny fanatrehan'ny tompo na hiditra anao retraite. Retraite moa zany hoe mitokana. Hoe rehefa hitokana izy de vitainy ny zavatra rehetra ho any ankonany ohatra, raha ohatra ka manambady izy. De avy eo izy mitokana mihidy mitsy amin'ny trano anankiray, ao izy mitady an'Andriamanitra. Alleluia. Satria Andriamanitra tsika fanahy, tsy hitantsika maso de tsika ny miezaka mifandray aminy, miezaka tsika mifantoka. Adinoy le telefona ery. Le telefona vonoy mihitsy de midira amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao. Zay nataon'le anjely hoe nareo izy raha vao mivavaka ho izy ka hoe mivavaka sady eo ny telefona sady mivavaka no tsy mifantoka no fieritreretana mandeha gauche et droite, mandeha ary tsy eken'Andriamanitra, tsy vavaka tsy miakatra. Zavapoana iny vavaka iny mezany devoly fotsiny izy nareo. Fa le vavaka kasitrahan'Andriamanitra de mifantoka tanteraka amin'ny Jesosy tsika rehefa mivavaka. Miditra amin'ny fanatrehantsika. Alleluia. Tsy lava be zany vavaka zany. Ela izany. Mba tsapatsika manao ahoana le olona 420 eo an-danitra ao. Tsy mitsahatra miantso masina. Tsika mbola misy fotoana tsika mijanona aloha tsy mivavaka. Zay mahatonga an Jesosy ndray mivavaha mandrakariva aza mitsahatra. Halleluia. Satria ireo an-danitra tsy mitsahatra manome voninahitra n'Andriamanitra ny anjely ny olona. Zay rehetra voavonjy midera n'Andriamanitra, misy fiderana foana ao. Amen. De mifantoka izy ireo amin'Andriamanitra ray, zanaka fanay. Alleluia, mifantoka ao amin'ny Jesosy. Alleluia. Tsika ihany koa rehefa mivavaka mila mifantoka tanteraka tsika. Satria ny fieritreretantsika, satria tsika androany miresaka le fieritreretana, ny fieritreretantsika de mila mifantoka any amin'izao. Ohatra zao rehefa mivavaka eo ianao, tokony hoe tony eritreretanao mihitsy hoe ahoana mba tena hoe tonga any aminao ve Jesosy zao vavako zao, Jesosy zao tena mety mifanatrehanao, hadinoy le problème rehetrarehetra. Fa raha ianao miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo misy problème tsy mifantoka ianao zay.
Tsisy zavatra ho azonao eo rehefa anao misy problème, misy adi-tsaina. Izay mahatonga an' Jesosy itsika mila miala amin'ireny, mila satria ireny flèche alefan'ny Satana. Efa atsika manomboka amin'ny tombony fiainam-bavaka atsika dia alefany problème, alefany ny adi-tsaina, dia amin'iny fotoana iny no tsy mifantoka. Izay le tanjona andeha. Izay zavatra zay nefa tadiavin'i Jesosy ho ilain' Jesosy zany tsika mievite an'izay zavatra, mila hoe miezaka atsika zany. Misy ny olana, misy ny problème, ento amin'i Jesosy, atorahany amin'i Jesosy. Jesosy ty problème ko ty, entiko aminao satria iny tanjon'ny Satana ahatonga anao tsy hifantoka. Ahatonga anao tsy hifandray amin'i Jesosy satria raha vao ianao misy ny problème de mivavaka ianao, tsisy fifandraisana amin'i Jesosy, tonga de tsisy fifandraisana ianao. Alleluia. Amen. Ka amin'io fieritreretantsika io misy zavatra maro be dia be mila travailler-tsika, mila hiasantsika amin'io fisainantsika io. Ento amin'i Jesosy ny fisainanao, ento amin'i Jesosy entsika amin'i Jesosy ny fisainantsika, ho diovin' Jesosy tanteraka. Mba tsy hisaintsaina tsony ny zavatra hoe hitantsika na misy ny problème, misy io rehefa misy ny problème atorao amin'i Jesosy. Jesosy anao ty problème ty efa apetrako aminao. De izy am'izay miconduire an'io, izy am'izay miditra tsehatra. Aza vela ianao no mitondra azy. Amen. Aza vela ianao hitondra an'io. Fa raha tsy zay tsy ho vitanao, na hivavaka anao tsy mahavita. Mivavaka anao 5 minutes de matory, mivavaka anao 10 minutes de matory. Satria nahoana? Satria fieritreretanao tsy ao. Ao amin'ny fieritreretantsika io tafiny devoly isa-minitra isa-segondra amin'ny fieritreretantsika io. Alléluia. Inona no tokony ataonao manoloana an'izay? Voalohany indrindra aloha mila anao manantona an'i Jesosy, ho diovin'i Jesosy amin'ny fisainanao. Zay aloha voalohany indrindra. Ho dioviny amin'ny fisainanao, amboariny. Io vatantsika tsirairay io de tempolin'ny fanahy masina. Tamintsika tsy nandray an'i Jesosy de naloto ireo rehetrarehetra reo. De rehefa tsika mandray an'i Jesosy mila manantona Jesosy ho dioviny tsirairay reo. Efa nisy fotoana nitenenako hoe le mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe diovin'ilay anjely ny lelany, diovin'ilay anjely ny masony, diovin'ilay anjely ny fisainany. Ka zay ihany koa zany mila diovinareo. Ohatra ianao ka mivavaka de tsy ny fieritreretanao tsy mifantoka mihitsy. Misy ianao vao mamaky baiboly tonga de matory fatratra an'izany daholo tsika rehetrarehetra eo. Amen. Dikan'izay le fieritreretanao le Satana mihitsy miraha anazy ao miataky. De tahakan'izay nazo ny fariseho sy ny mpanoran-dalàna teto. Tonga de le fieritreretana ratsy avy aiza le fieritreretana zay? Avy amin'ny Satana. Izay mahatonga antsika mila mitandrina amin'ny fieritreretana, amin'ny fisainana. Satria ny Satana mametraka an'io. Jereo Sadoseo sy Fariseo nge miteny ratsy ny fanahy masina izy eto. Belzebub izy nandroany devoly. Démoni izy nandroany devoly. I fieritreretanao de fa enina fantatra an'i Jesosy. Alleluia. Ka zay hoe le fieritreretantsika. Amen. Raha vao misy foana fieritreretana ratsy ao, fieritreretana miapanga an'i Jesosy izy eto, manaratsy an'i Jesosy zareo eto. Amen. Na de tsy miteny tsika, na de tsy miteny tsika. Amen. Na de tsy miteny tsika de en Jesosy amin'ny fieritreretantsika io. Isy lehilahy anankiray izy zany amin'ny mivavaka. Izy ao anatin'ny vavaka sady anatin'ny retraite. De ao amin'ny chambre-ny izy mivavaka. Mitady an'i Jesosy andro manalina izy de rehefa avy eo izy mivavaka eo zany sady anatin'ny fifadikaniny izy no anatin'ny retraite nitokana zany. De tonga tany izy zany tena ngetaheta hoe ahita an'i Jesosy. De tonga de tampoka eo izy ao ny fanako ny ala de tonga de teo amin'ny seza fiandrianan'ny tompo, seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Alléluia. Tonga de nanoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. De amin'ny fieritreretany gaga zany izy, izy aza zany ao amin'ny fieritreretany.
de tonga de mamaly izy, tonga de eno hoe mamaly Jesosy, mamaly azy le zavatra notaniany zany, tonga de mamaly Jesosy. Amen. Fantatsika rehetra zany le fieritreretantsika ho fantany Tompo io, fantany Jesosy. Fieritreretana tsara ve sa fieritreretana ratsy? De hoy Jesosy manoloana ny seza fiandrianao, ohatrohatrizay ngamba izy fa tsy de tadidiko fa ela nanarako an'le izy. Manoloana ny seza fiandrianan'ny Masin'Andriamanitra ianao izy. Zaho izy tsy miteny, zay mahatonga antsika misy manofitsika tsy miteny, angetsika manofy. Tsy miteny fa le fieritreretanao ny fananao tonga de miconnecta fotsiny de fantatrao ny zavatra tiany fanahy masina ambara. Izay maha danger le fisainantsika mila madio ny fisainantsika. Na amin'ny olona niza hitantsika fatatsika tsy azontsika atao ny saina ratsy. Misy olona io tsy fatatsika ny zavatra na de hoe na zana ianao, na za tratran'izany indraindray. Ohatra le olona tsy manana eritreritra ratsy, tsy tonga de hafa ny fieritreretanao zany andraisanao le olona. Ohatra le olona tsy fantatrao hoe mety hoe madio ny fisainany eo, misy zavatra ataony. Ianao tonga de pensenao, fieritreretanao tonga de négatif am'le olona, tsy tena hoe fahotana zay satria na de tsy mitenitsika de manota amin'ny fisainantsika ao. Ohatra zao le olona miteny hoe misy rendez-vous zany meny antsika, ohatra amin'izy nanao rendez-vous, like exemple zany azotsika azy. Hoe tongava aty ianao amin'ny 7 maraina fa misy zavatra omeko anao, ohatra olona anankiray. De tampotampokeo le olona niantso hoe aza tonga fa aleo amanaraka fa mbola misy programako amin'ny rahavavianina, ohatra exemple. Misy olona fantatrao koa zany hoe fantatrao le olona zany. De tonga ny fisainanao ao tonga de miteny hoe nianileny le izy le programa tandroany fa mety nisy resaka koa zay nresahan'izy rahavavianina. Izay le fieritreretana zay mihitsy mila ialantsika. Amen. Manimba atsika zavatra ary mampanota atsika. Tsy fantatrao le zavatra mitranga any fa tonga de imaginenao fotsiny. Tonga de imagineko ato hoe najany le programa satria mety zavatra omeny anazy zao nosolony meny endre rahavavianina. Mety najany le programa. Eo ianao misaintsaina niny foana zany ianao. Saintsainao foana zavatra négatif tsy fantatrao hoe zavatra tsy fantatrao, tsy nitan'ny masonao, tonga de eritreretinao ratsy foana, tonga de mieritreritra ratsy an'le olona ianao. Amin'izay fotoana izay manota ianao sady miapanga an'le rahavavinao. Amen. Alléluia. De izay zavatra zay hitandremantsika zany zay zavatra satria mampanota ary mahavery atsika any amin'ny fahaverezana ihany koa. Ao ihany koa ohatra resiko ohatra hoe zay moa resaka hoe fiainantsika andavanandro, eo amin'ny resaka ara-panahy ihany koa, tahaka ny fariseo sy ny sadoseo teto, ny mpanorandalàna teto de niteny ratsy ny fanahy masina. De indraindray koa tsika zany ohatra zany hoe ohatra olona mitory misy indraindray aloha le izy le olona mitory de fanahy masina mampiteny azy, raha ny tena izy fanahy masina mampiteny, raha ny tena izy mangataka teny amin'ny fanahy masina ianao rehefa hitory de ny fanahy masina manome teny anao, zay ny tena izy. Alléluia. Fa afandray raha ohatra ka hoe alainao hitory ianao de hitifotra olona, zay tsy mety, fahotanao anao koa zay zavatra zay. Mandray tenin'Andriamanitra ianao de mitory ianao de hitifiranao an'le olona, hitenenanao an'le olona tsy avy amin'ny fanahy masina amin'izay fotoana izay fa ny herin'ny tenanao ihany, fieritreretanao ihany tondra an'le tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Amen. Hoe alaiko ty tenin'Andriamanitra ty satria mitovy amin'ny toetra ny anina na mitovy amin'ny toetra ny anina, de ity no entiko amin'izay fotoana izay fieritreretanao mampanota anao amin'izay fotoana. Ty tenin'Andriamanitra ty tsy azontsika hoe andehana hitoriana anakianana olona na hitenenana olona, fahotana ho antsika eo anaty tenin'Andriamanitra. Amen. De efa anisany mitsara antsika amin'izay fotoana izay. Le fitsarana tsy voatery hoe eo imason'le olona ianao tonga de izay ihany ny anankiray ihany koa zay. Hoe tonga de ianao miteny mitsara an'le olona. Faharoa koa le mitsara de le fieritreretantsika ho mitsara amin'ny fieritreretany nazavaintsika teo zay. Amen.
Ka mitandrina atsika zany amin'ny fieritreretantsika io, mila mitandrina atsika amin'ny fieritreretantsika io. Aleluia. Ao ihany koa ny hoe ohatra le olona koa resiko ohatra hoe mitory izy de fanahy masina mampiteny azy de anao mandray an'le izy koa tonga de manakena an'le olona, fahotana koa amin'izay fotoana izay hoe za mihitsy tenenina io, na hoe tonga de raisinao le olona mitory de toherinao, manohitra anao sady tsy izany va zao tonga de Andriamanitra mihaino atsika isan'andro Jesosy eo anoloantsika ry havana. Isan'andro eo ny fanahy masina, raha fantatrao zay zavatra zay matahotra ianao na amin'ny fisainanao io isaintsaina ratsy. Haleluia. Tsika tsy azo hoe raha ohatra ka le olona amin'izay fotoana zay ianao manota sady miteny ratsy ny fanahy masina, fa rehefa tonga ny teny de Jesosy eo amboaro raha manandrify anazy ny teny zany. Jesosy eo manaiky ao. Indraindray aloha marary. Izay le teneniko omaly hoe le teny le idirana amin'ny lanitra marary le teny. Amen. Fa Jesosy zao no mila fantatsika hoe mandeha tenin'Andriamanitra eo Jesosy mijery atsika. Eo ny anjely manoratra ny fisainantsika, maloto zay sa madio ny fisainantsika. Ankoatran'ilay teneniko teo raha hafa indray le hoe andeha hitifitra olona le tenin'Andriamanitra. Zay ndray resaka hafa fahotana ho anao mitory koa zay raha andeha hitifitra olona ianao. Amen. Fa eto le resaka fisainantsika mihitsy mila miova ho izy amin'ny fanavaozan'ny saina ao amin'ny Romana 12:20. Mila miova mihitsy le fisainantsika sy ny fieritreretantsika rehefa nandray an Jesosy tsika. Amen. Tsy azotsika na tsika ary misy tsika manoloana ny rahavavintsika eo anilantsika, amin'ny fisainantsika tonga de maloto amin'le rahavavintsika. Tsy mety. Eo ny fanahy masina, eo Jesosy. Amen. Angamba tsika rehetrarehetra samy tratra an'izany, mandainga amin'ny teny hoe tsy tratra tsy manao an'izany. Aleluia. Mila hialantsika zay zavatra zay. Mila miova tsika amin'izay zavatra zay. Eo ny rahavavinao miteny ianao nefa izy miteny ao de toherinao amin'ny fisainanao ao. Tiavana namanao izy tahaka ny tenanao. Le fitiavana tsy voatery manome foana. Ny fitiavana tsy voatery manome vola harena sy ny sisa. Ny fitiavana de tsy manisy ratsy ny namany. Tsy mieritreritra ratsy ny namany. Haleluia. Avelao ho azy sy Jesosy zay raha ohatra ka izy manana an'izay, fa ny anao diovy ny fisainanao, ambeno ny fisainanao. Haleluia. Eo Jesosy manatrika, eo ny anjely manatrika. Amen. De ny ataon'ny Satana zay zavatra zay alefany amin'ny fisainantsika. Amen. Mba hampanota atsika atonga le anjely miaro atsika miala, satria tsika tsirairay io manana anjely mpiambina. De arakaraka andosoantsika amin'ny Jesosy mitombo le anjely. Arakaraka ny andosoantsika amin'ny asan'Andriamanitra sy fitiavantsika ny Jesosy, fitadiavantsika ny Jesosy, mitombo ny anjely miaro atsika, satria mitombo ny ataky. Voalohany tsika nandray ny Jesosy de misy anjely anankiray miaraka amintsika eny foana. Iny mikondio atsika, mampianatra atsika, miteny amintsika, tsy hitantsika maso, miambina atsika. Aleluia. Ka raha maloto ny fisainantsika miala, le anjely tsy mahazaka tsy fahamasinana zany. Tsy mahazaka tsy fahamasinana ny anjely. Efa nisy ngamba manjoko vovolombela teto hoe olona anankiray izy satanista izy mampiasa fanafody de ny zanany no nataony sorona, fa tsy sorona ho vonoina, fa le zanany nataony sorona, ny fiainany bloqueny le fiainany zanany vavy zany, tsy anambady, tsy androso mihitsy. Amen. Misy ny hoe reo mpanao fanafody reo manao sorona izy mamono mihitsy ao ihany koa manao sorona mibloque ny fiainantsika, mibloque ny fiainan'olona anankiray ohatra. Aleluia. De tamin'io fotoana io de rehefa nivory izy ireo tany anatin'ny ranomasina, satria izy ireo ambany ranomasina mianatra, ampianarin'izy ireo ny sorcier, ny satanista, mianatra izy ireo, mianatra. Tsika kristiana koa mila mianatra ny tenin'Andriamanitra, mila mandinika ny tenin'Andriamanitra, mila mahalala ny prinsipa hoe inona no ataontsika mba tsy hatafalatsaka atsika amin'ny fahotana. I Satana manao ataky isan'andro hatafalatsaka atsika amin'ny fahotana, tsika koa mianatra mba hoe inona no ataontsika tsy ho tafalatsaka. Aleluia. Amen. De izy ireo ny zavatra inaran'ny zareo isan'andro de hoe inona no atao andresena ny andavoana ny kristiana.
De le zanany vaviny le lehilahy mpanao fanafody zany le satanista nanomboka nandray an Jesosy izy, nanomboka nandray an Jesosy tolotra mamonjy amin'ny fiainany izy fiangonana andehanana. De nitaraina le lehilahy any amin'ny fivoriana ataony zareo hoe ino no ataoko fa le zanako manomboka mivavaka de manomboka tsy ho voatazona koa izy le fiainana ara-panahy zany ohatra ny hiva zany le blocage. Amen. De eo zareo nijery poser négatif, poser ny lafiny négatif sy ny positif. Nijery zareo zany hoe aiza ny azoana andavoana azy, aiza ny mampahery azy. Ohatra ka mahery izy amivavaka, ohatra ka mahery izy amivavaka tsy afaka antsika idirana iny fa mitady lalana hafa antsika tafalatsaka azy amin'ny fahotana. Hitantsika amin'izany le fandriky ny satana antsika kristiana. Halleluja. De nijery zareo nijereny zareo de misy tonga de misy telengeza be. Zao ataoko hoe fiainantsika io misy mijery, misy mikontrôla ny fiainantsika. Ny fiainantsika ty ambony tany de anankiroa, lafiny ara-panahy de ny lafiny ara-nofo. Fa ny tena hoe zavatra hitantsika maso de ny tontolony ara-panahy ny tena hoe danger be. Io zavatra hitantsika ara-nofo de mandraka miara-panahy io. Amen. Ka tsika mila mandeha araka ny fanahy teneniny eto foana mba tsy halavo atsika, mba hiarovany Jesosy atsika, mba hiarovany anjely atsika. Alleluja. Zay anjely miaro atsika manodidina atsika. Amen. De rehefa avy eo de rehefa nojerena ny pozy azo anazy andavoana an'le zazavavy de zao no ataony zareo hoe anao rainy. Zao no teniko atsika, devoly mahay mihoatra atsika ny tenin'Andriamanitra fantany ary ty ihany ny andavoany atsika. Fa hatramin'ny Genesis ihany nandavoany ny Adama sy Eva nge, satria izy teo akaikin'Andriamanitra, malala tsara ny fiasany Andriamanitra amin'ny olona noho ny fialonany atsika, satria fantany fa atsika andovan'ny lanitra raha mandeha amin'ny fahamarina sy ny fahamasinana. De zay zavatra zay ny sabotentsika zany salany hoe tezitra izy de tsika araka ny Apokalipsy 2:20 tezitra izy de ny hamono atsika, ny ara-panahy atsika ary alavo atsika. Izay na mitahany Adama sy Eva tao amin'ny sahidena, tenin'Andriamanitra ihany koa na mitahany. Ary mbola izy koa kehitriny mamitaka ny olona rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Amen. Tenin'Andriamanitra ihany koa no mitahany atsika. Alleluja. De rehefa niteny izy ireo de zao izy ny ataonao, satria ianao rain'io zaza io. Ataovy izy zavatra rehetra hatezitra an'io zananao eo. Ataovy izy zavatra rehetra hatezitra an'io zaza io aminao. Fa rehefa izy amizay ataovy ho rénervé izy zay zavatra ataony aza sina hoe resaka mitsy to de ataovy ohatran'ireny olona ohatra hoe masika foana. Hitantsika ohatra misy mpampiasa atsika reny de manao zavatra tsy mety foana, ohatra hoe mitezitezitra aminao foana de ahoana ny fonao amin'iny fotoana iny. Marary le fonao, rendrainao mamaly. De zay le famalina zay mihitsy ny tadiavin'le satana. Amen. De rehefa avy eo amizay zany le ray ny teny hoe le devoly ny teny hoe le ange de scie, satria le anjely niarana lavy tamin'ny satana reo mihitsy no mampianatra reo satanista sorcier. Amen. Reo anjely reo le nalavy niaraka amin'ny satana. De zao izy ny ataonao, satria io anjely mpiambina azy io tsy mahazaka fahotana. Zay tongavako an'le teny teo. Tsy mahazaka fahotana ny anjely mpiambina atsika io. Amen. Raha vao manota atsika satria masina. De zao ny ataonao atezitra ny zanakao, de rehefa tezitra izy de tonga zay izy le devoly tonga de hiteny azy hoe tsy zao va ny tenin'Andriamanitra hoe manajany rainao sy ny reninao. Nefa jereo izy eo am'izao fotoana zao mamaly ny rainy. Hitantsika amizay le tenin'Andriamanitra ihany entiny hampangany an'le zaza. Hitantsika le tontolo ara-panahy zany teneniko zany. Le zazavavy tsy mahalala ninninna. Fa zany hoe fijoroana vavolombelona zany nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra nentin'i Jesosy tany amin'ny any anaty rano, nampahitany nampahalalany le zava-misy, mba hitandrematsika kristiana, mba hitandrematsika zanak'Andriamanitra.
fa miasa isan'andro ny Satana, miasa isa-minitra isegondra. Halleluja. De rehefa nany tonga amizay vao niazo iny jerendrareo zany momba ny zavatra vao hoe zay ny solution, tonga de eo no eo tonga de lasa niverina izy ireo le rainy tonga de ty ambony, zany hoe le fanany le rainy zany miala ao anatiny mandeha any ambany rano, any anaty rano safady, de miverina amin'ny aina automatique izy de lasa amizay izy nanao ny acte nataony amizay. De le izy resaka ara-panahy le zazavavy tsy malala. Enao inzay indraindray tsika le hoe le zavatra hoe tonga tampoka aminao tsy ampoizinao, misy fotoana tratran'izany tezitra satria le raha mahatonga ampiasa ny zavatra natezitra nefa za tsy mpanao zany faiko hoe misy le izy hoe attaque, zay le attaque ny Satana. Iny tonga de niteny anahy izy tena hoe tena ndratra de tafamaly aho. Tahaka an'izay zany nahazo an'le zazavavy, tahaka an'izay zavatra zay. De namaly any rainy satria tsy zakany le nataony rainy. Tonga de nifamaly izy roa. De tonga de niteny le devoly tsy zao vao satria le anjely manodidina azy de tsy afaka manafika azy zany le devoly, tsy afaka miditra ao amin'ny fiainany zany. Zay zany no tonga antsika hoe raha vao tsika manota de miala le anjely de miditra le devoly anatsika. Le izy resaka ara-panahy. Amen. De rehefa avy eo zany nanota le zaza de niala le anjely. Tsy zao vao izy le devoly no voasoratra hoe satria le mpiapanga atsika isan'andro manala de iza Satana. Izy le miapanga atsika. Amen. Izy ihany koa miapanga any izy miapanga atsika isan'andro. Alléluia. De rehefa avy eo de lasa izy niapanga an'le zazavavy amizay. Tsy zao vao izy no voasoratra hoe manajany rainao sy ny reninao. Io nefa izy namaly any rainy. Nefa le zavatra efa complot-n'izy ireo efa tetika an'izareo mba handavoana an'le zazavavy mba ho bloqueny anazy ndray mandeha bebe kokoa. De niala le anjely, tonga de miala satria tsy mahazaka le fahotana. Ka zay zany nitenenako atsika hoe le fieritreretantsika tandremo, ny fieritreretantsika marina fa tsy mora. Zay toko hoe lalana tery, raha mandeha tsika de tena tery ny lalana satria miaro anao, miambina anao fisainana, miambina anao lela, miambina anao maso, tanana, tongotra, miambina anao ny fananao, miambina ny akanjonao tsy ho tasy, tsy sipentina. Amen. Tsy vitantsika olombelona fa mila ny fanahy masina tsika aloha. Mila ny fanahy masina tsika, mila ny Jesosy tsika handresentsika anio. Halleluja. Amen. Ka raha vao misy ny fieritreretana maloto amin'ny fisainantsika de miditra Satana. Ohatra zao hitantsika mafana mivavaka, mafana antsika mifadianina, mafana antsika amin'ny Tenin'Andriamanitra, inona ny ataony? Alefa ny flesy ray. Tsy azo ny miditra amin'ny faharoa koa izy, alefa ny flesy faharoa. Tsy azony amin'ny lela, tsy azony amin'ny maso, tsy azony amin'ny sofina, amin'ny fisainana amizay koa alefany. Fieritreretana amizay koa nalefa ny flesy. De raha vao tafiditra le fieritreretana maloto de miala le anjely, miala le fiarovana. Satria le afo manodidina atsika sy le anjely misabatra miambina atsika. Amen. Oka atsika kristiana, tontolo ny ara-panahy atsika. Amen. Mila malala atsika ny zavatra ara-panahy. Satria ny devoly, ny sorcier, ny rehetrarehetra de miataka atsika satria faible atsika fiangonana. Faible miara-panahy. Ny nofo no manjaka be. Halleluja. Tiantsika le fampianarana hoe tsy miteny le zavatra hoe tena hoe ahatonga atsika ho vovonjy. Fa zay no ahatonga atsika ho vovonjy le fitandremantsika fialantsika amin'ny fahotana amin'ny rehetrarehetra. Satria Satana ho any amin'ny helo ny plasy misy azy satria tsy manana anjara an-danitra antsony izy. De mitaona olona be deaibe koa izy ho any amin'ny helo. De raisitsika ny exemple fahatelo ato amin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko voalohany diny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Amen. Tato valavalava le ohatra hoentiko mba hahazoantsika azy tsara hoe hiarovantsika tena, hiarovantsika ny fisainantsika. Amen. Alléluia. Mpanjaka faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nahararian'ny Ahaba
Ahazia sy nilazany Elia fa ho faty izy. Hitantsika voalohany resaka fananana resaka arena le fisaintsainana hoe anakarena sy ny sisa. Ny faharoa de resaka fieritreretana fisaintsainana hoe miapanga olona ianao. Na de tsy miteny ianao zany amin'ny fisainanao. De fahatelo, ohatra fahatelo raisitsika. Ary Moaba ny odina tamin'ny Israely rehefa maty Ahaba. Ary Ahazia ny anjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria ka narary. Dia naniraka olona izy ka nanao taminy mandehana anotanio amin'ny Bala-Zeboba andriamanitry Ekrona na ho sitrana ihany aho amin'ity aretiko ity na tsia. Ary ilay anjelin'ny tompo niteny tamin'Elia Tisbita hoe miakara Iona amin'ny iraky ny mpanjakan'ny Samaria ka manaova aminy hoe izao no lazain'ny tompo. Moa taonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va? No mandeha anontany amin'ny Bala-Zeboba andriamanitry Ekrona ianareo. Ko noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa ary dia lasa Elia. Amen. Eto indray dia le mpanjakan'ny Israely Ahaba na Ahazia. Amen. Ny anjera izy avy any amin'ny makarakara efitrano ambony dia narary. De rehefa narary izy naniraka olona nakany any amin'ny andriamanitry Ekrona. Dia Bala-Zeboba zany hoe Satana zany, Bala-Zeboba zany. Teny hoe olona zany hoe olona ampiasain'ny Satana zany zay. Na ho sitrana ihany aho amin'ity aretiko ity na tsia. Hitantsika nefa Ahazia dia mpanjakan'ny Israely. Olo Israely fantatsika fa tsika ny Israely. De marary izy nefa de andeha anontany andriamanitry ny Bala. Andriamanitry ny Bala no andeha antaniny. Ole izy hitady an'Andriamanitra. Amen. Lasa izy ny fieritreretany eo zany ny fisaintsainany eo hoe ny andriamanitry ny Bala no avonjy ahy. Amen. Diava malala. Tsisa mahavonjy atsika fa tsy eo amin'i Jesosy. Amen. Ary fieritreretantsika io rehefa misy zavatra manjo atsika, Jesosy aloha atsoy. Jesosy aloha no tadiavo. Amen. Mahatezitra an'Andriamanitra atsika ohatra ka tsy miantoraka any aminy. Izay ny teny tsaiko raha ny enotsika le fijoroan'ny vavolombelona, fijoroan'ny vavolombelona. Natezitra an' Jesosy. Nareo izy kristiana fa midona amin'ny poto vao mahatsiaro ahy. Midona amin'ny poto atsika vao mahatsiaro an' Jesosy. Halleluja. Fa rehefa tsika misy ny olana problème adi-tsaina ninina mitrainga mianjady amintsika, aza maimaika aloha tsika makany amin'ny olona. Amen. Fa voalohany indrindra tsika any amin'Andriamanitra aloha no miantefa. Any aloha no antsointsika voalohany. Halleluja. De rehefa zay ny tranga de ny anjelin'ny tompo ny teny tamin'Elia. Andriamanitra mihitsy ny teny amin'Elia teto. Andriamanitra ny teny amin'Elia teto hoe miakara Iona miraky ny mpanjakan'ny Samaria. Fantan'i Jesosy ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika io. Fantan'i Jesosy. Halleluja. Fantan'ny tompo. Ka raha tsika vao tsy miankina aminy, raha tsika tsy izy no atontsika voalohany, avelany Jesosy tsika avelany. Satria Jesosy tsy manao forcé zany. Tsy manao forcé olona izy. Tsy manao terivozina zany, devoly manao terivozina. Amen. Fa mampisafidy malalaka atsika izy de anjaratsika no manaraka. Anjaratsika no manaraka ny sitrapony. Halleluja. Ity mpanjaka ty izy nefa mpanjakan'ny Israely. Ny fisaintsainanao andeha any amin'ny andriamanitry ny Bala. Ny fisaintsainanao maimaika andeha any amin'ny andriamanitry ny Bala. Halleluja. Aza maika ianao mandeha tady aty, mandeha gauche ary à droite, satria marary aho teo sitrana. Satria marary aho teo sitrana. Ny mpanasitrana voalohany indrindra de Jesosy. Izy no mpanasitrana. Na aretina ranofo, na aretina ra-panahy. Amen.
aretin'ny fiangonana amin'izao le tenentsika io le hoe fisainana maloto, fietreretana maloto, aretina io, aretina fa aretina ara-panahy le izy. Amen. Dia io aretina ara-panahy miantraika amin'ny aretina ara-nofo. Ary fatatsika fa rehefa tsika zany maloto misy loto misy fahotana tafiditra, de fahafatesana nge zany, fahafatesana ara-panahy. De mora amin'ny satana miditra mandefa ny aretina satria misy varavarana misokatra ho azy, satria tsika manokatra varavarana, satria tsika manokatra fahotana tafiditra any anatsika. De miditra automatique satana mamono. Amen. Jereo fotsiny mpanjakany Azia teto, mpanjakany Israely zafady. Narary izy tonga de nokatra varavarana, na fisainanao fotsiny tonga de mieritreritra izy eto hoe andeha hiantso any Andriamanitra ny ekrona. Efa nanokatra varavarana izy vao zay fotsiny ny eritreretinao, vao mieritreritra fotsiny anao hiantso any ana na andeha zao ho ary. Tsy manontany direction avy amin'Andriamanitra atsika, tsy manontany direction avy amin' Jesosy, de mampanota atsika zay zavatra zay. Amen. Tsika tsy afaka mandeha alohan'i Jesosy mihitsy, tsy afaka mandeha aloha tsika. Amen. Matezitra an'Andriamanitra, matezitra an'Andriamanitra. Misy ny zavatra mitranga marina fa tsy mora satria indraindray ianao mbola hiandry valiny. Eo ianao mbola miandry valiny, ahoana Jesosy inona ny ataoko, ahoana ty olana ty, ahoana. Ana fa tsy mora. Izay le ilaina faharetana. Amen. Satria maika teo sitrana Azia eto de naniraka ny mpanompony izy andeha any amin'ny Andriamanitra ny ekrona. Zay fisainana zay tsy niantso an'Andriamanitra zay natezitra an'Andriamanitra. Ka ny afarandra mamaky hatramin'ny farany tsika maty izy. Maty tsy niala teo amin'ny farafara araka ny teniny. De toizako tenenina eto hoe mianga miakara iona amin'ny iraky ny mpanjakany Samaria ka manaova aminy hoe amin'ny iraky ny mpanjakany Samaria ka manaova aminy hoe izao no lazain'ny tompo, moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va? No mandeha anotany amin'ny Bala-Zeboba Andriamanitra ekrona ianareo. Mazava le ten'Andriamanitra. Tsisy Andriamanitra ve io izy eto, izy Andriamanitra le tsy fanaja atsika, tsy firaisantsika amin'ny Jesosy dia mampanota atsika, mampanao tao foana atsika. Ary miara ny fahatezerana Andriamanitra. Raha vao miala amin'ny Jesosy tsika dia efa miara ny fahatezerana, miara ny fahatezerana. Haleluya. Ka marary ianao na inona ny problème aminao eo, na aretina na olana, inona ny blocage na fatotra. Haleluya. Miandry an Jesosy tsika, mitady an Jesosy, de Jesosy no manokatra lalana amin'ny rehetrarehetra rehefa avy eo. Izay ny ilain'i Jesosy tsika manafaharetana, satria ny an Jesosy tsy manako hoe izay mahamaimaika atsika olombelona, maro ny maimaika mandeha monjy ombiasa, satria ny ombiasa ny devoly eo no eo tonga de manome solution, eo. De ny kristiana tsy mahazaka an'le maharitra. Zay ampianaran'i Jesosy atsika hoe maharitra atsika, mila manafaharetana atsika kristiana. Fa raha tsy maharitra atsika de mora miverin-dalana, raha tsy maharitra atsika de manao tao foana. Mila manafaharetana miandry valim-bavaka. Na valim-bavaka fotsiny mila manafaharetana ianao. Amen. Satria ny fotoanan'ny tompo tsy fotoanantsika olombelona mihitsy, tsy fotoanantsika ny fotoanan'i Jesosy. Jesosy manana ny fotoanany, manana ny programany. Alléluia. Efa nisy fotoana koa nyteneniko eto hoe le vehivavy anankiray zay isakariva tafiny fanay manambady, de efa reraka izy, de efa manontany atao inona zany, efa mivavaka ihany Jesosy nefa mbola tafiny ty fanay manambady ty. Nefa izy de mivavaka, de tena mifady ny rehetrarehetra. De le anjely zany zany hoe le anjely miambina eo, satria tsika isan'andro misy anjely anankiray miambina atsika eo ny maraina ka hatramin'ny hariva, de manomboka harivariva eo koa mandeha le anjely anankiray, de midina koa le anjely anankiray hariva ny harivan'ny tontolo andro mandraparainy koa eo koa nilantsika eo. Alléluia. De zao koa tsaroa misy devoly koa eo.
tsy hoe anjely fa eo le anjely, eo le devoly. Amen. De le zay rehetrarehetra nataontsika nandritra ny tontolo andro manoratra ilay anjely, manoratra ilay satana. Ny fieritreretanao, ny fijerinao, ny fiteninao, ny famindranao, ny raisin'ny tananao, ny hohaninao, zany rehetrarehetra zany misy ao manoratra. Inona ny nataonao, inona ny soratanao, inona iza ny natsoinao, inona ny teneninao, inona ny saintsainao. Alléluia. Amen. Misy anjely isan'andro eo miambina antsika, ny ray miakatra, ray midina, ray miakatra, ray midina, ray mitondra tatitra any amin'ny Jesosy, ray miverina, ary reny rehetrarehetra reny voasoratra. Alléluia. Mila haitsika zany fa rehefa fatatsika zany, fatatsika kristiana, miambina atsika tsy ho tafalatsaka. Alléluia. Isaorana Jesosy manambara atsika amin'izany mba hisokatra masom-panahintsika, satria tsika samy tsy nahalala, mba hafantatra atsika ny marina, ka ny marina no afaka atsika tsy andevony ota. Alléluia. Misy fotoana rehefa fotoana ohatra na fotoana io, fotoana ataontsika fotoam-bavaka sy ny sisa reo, mila manaja atsika na ny ora na ny fotoana. Misy fotoana zao rehefa tonga le ora mampatsiafa ny masina, fotoana ivavahanao zao, fotoana ivavahanao zao, misy zavatra hafa hitantsika le satana eo foana nge. Le satana misintona anao zavatra hafa, Jesosy misintona anao mankaty le anjely io. Izao, satria mibitrika aminao, ndao ataovy ny asan-tompo, ataovy ny asan-tompo. Ataovy, misy fotoana misy message hitako. De avelao asan-tompo aloha, avelao asan-tompo aloha. Amen. Satria eo le mpapanga, eo le anjely. De rehefa fantatrao zavatra zay, miambina ianao. Miambina ianao zay mahatonga antsika hoe mila matahotra atsika na misy mahita na tsisy mahita. Mila matahotra ny tompo. Alléluia. Satria ny asa san'Andriamanitra no ataontsika, Jesosy manatrika atsika, Jesosy hitsarana atsika zay rehetra ataontsika. Amen. Alléluia. Ka ny afahantsika amin'izay zavatra zay zany de zay hoe mandeha araka ny fatahoran'Andriamanitra atsika, miambina atsika. Amen. De rehefa avy eo zany le tohizako le Tenin'Andriamanitra teo hoe moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va? No mandeha anytany amin'ny Balazebob'Andriamanitra ekorona ianareo. Ko noho izany de tsy hidina hiala amin'ny farafara zay niakaranao ianao, fa ho faty tokoa ary dia lasa Elia. Amen. Fa raha mamaky hatramin'ny farany tsika maty le mpanjakan'i Israely maty. Satria Andriamanitra rehefa miteny de marina miteny. De adinoko le teo hoe le vehivavy anankiray le voafatry ny fanahy manambady de teny de say ny anjely miteny hoe miséricorde, mamindrafo aminy fa manompo anao izy. De zao nataon Jesosy mbola tsy fotoanany. Izay le teneniko hoe mila faharetana atsika mitady an Jesosy. Io tsy eo no eo. Amin'izay rehetra hoe tsika io samy manana zavatra hoe problème atsika, samy manana hoe zavatra hoe mety hoe mbola mamatotra atsika. Na ianao mahatsapa ny ara-panahinao, inona mbola blocage amin'ny ara-panahinao. De zay zavatra zay mila ianao manana faharetana mitady an Jesosy andro manalina. Ianao mila faharetana mitady an Jesosy. Amen. Fa ny fotoanantsika tsy fotoanan Jesosy. Fotoanantsika olombelona rehefa rapitso ohatra hoe rapitso, ok rapitso. Any an Jesosy rapitso zay tsy rapitso ny an Jesosy. Raha oka amin'ny calendrier ny lanitra tsy rapitso zay, tsy rapitso ianao afaka. Fa mety afaka heritaona. Amen. Ary eny koa, satria Jesosy tsy eo ny ora nandray Jesosy ianao de hoe eo ny ora ianao afaka amin'ny rehetrarehetra. Tsia. Mandeha tsikelikely ny fiasany arakaraka ny fitadiavanao an Jesosy, arakaraka ny fitadiavanao azy. No anokafa misokatra ny lalana, misokatra tsikelikely, misokatra tsikelikely, misokatra tsikelikely. Jiska anao hoe hitan Jesosy tena hoe efa tena hoe hitany ianao zany hoe fotoananao azony tsara ianao ampiasaina sy ny sisa, de tonga ny fotoanany manafaka anao tanteraka izy. Amen. Alléluia. Io mandeha tsikelikely ry havana, fa io koa nefa mila anao manafaharetana mivavaka, mifadiana mitady an Jesosy. Amen.
tsy mila hoe hiandry ny pastera aho, non, tsy zay. Hoe pastera ihany na mahafaka an'io problemanao pastera ihany tsia. Ianao mihitsy no mitady an' Jesosy. Tsisy olona nanavitra ny tao mihazo fijaliana nanafaka atsika fa tsy Jesosy Kristy tompo. Jesosy no manafaka atsika, amen. Ilaina ny mpanompon'Andriamanitra mivavaka ao atsika, mpanompon'Andriamanitra mivavaka miara-mivavaka, fa ianao mihitsy zay no mahafaible atsika kristiana. Satria zatra miankina amin'le olona. Zatra miankina amin'le fiarahana, ilaitsika le fiarahana mivavaka, fa mila mizatra ianao mitady an' Jesosy, mila mizatra ianao anafahan' Jesosy ianao, satria io samy individuel, samy mandeha tsirairay tsika, samy adina raha tsika voafatra tonga Jesosy tsy tafakatra tsika, na tsika voafatra tsy mahita an'Andriamanitra tsika, amen. Voafatra ny fanahy manambady tsika tsy ahita an' Jesosy tsika. Satria tsisy loto tafiditra any. Devoly manao firaisana aminao, na satanista manao firaisana aminao, de tonga Jesosy de hiakatra anao, na de hoe tsy miaina amin'ny fahotana tsony ohatra zao tsy mijangajanga tsony, tsy manao ninona tsony, nefa mbola misy fanahy manambady manafaka azy. Zay zavatra zay Jesosy ririany manafaka atsika amin'io. Halleluja. Ny fitadiavanao an' Jesosy, amen. Koa hiandry ny mpanompon'Andriamanitra na mpaminany ery hiantsotsika, amen. Ilaitsika misy fampianarana azotsika rahana alaina, mihaino fampianarana eto zao de mandray avy eto, fa ianao mihitsy ny tadiavin'i Jesosy hitady azy. Halleluja. Hanafahany ianao. Halleluja. Jesosy no manafaka ry havana, izy no manafaka amin'ny faritra rehetrarehetra. Raha voafatra ny hoaniny fanahintsika, na voafatra ny fanahin'ny zazavavin-drano, voafatra ny fanahin'ny Jezabel, izay zavatra zay ianao mila mitady an' Jesosy, anafahan' Jesosy ianao ame alalan'ny vavaka sy ny fifadikanana. Izy Jesosy ny mpianatra de niteny hoe maninona zay nandroaka devoly azy tsy afaka le devoly. Io karazana devoly io izy Jesosy tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanana. Ry hava malala. Misy ny zavatra tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanana. Ianao mihitsy no mivavaka sy mifadihanana. Ianao. Hanafana, satria misy ny devoly tsy afaka mamatotra anao ao. Misy ianao tsy ohatran'ireo olona tena mihetsiketsiky de misy devoly, fa le devoly miafina ao anatinao ame lalan'ny fihetsikinao, ame lalan'ny zavatra ataonao. De le devoly tsapanao mbola ao anatinao izy mamatotra anao. Inona ny ahafahany zay? Vavaka sy fitadiavanao an' Jesosy sy ny fadianao hanina. De iny Jesosy manafaka anao. Halleluja. Fa tsy vitany hoe tanan'ny pastera de mahafaka an'io, non. Misy zavatra vitan'iny vavaka. Mivavaka ohatra mivavaka le pastera na le mpanompon'Andriamanitra mivavaka anao de misy miala le devoly. Fa misy zavatra mihitsy tena hitadiavanao an' Jesosy, ianao manokana mitady an' Jesosy, anafana ianao amin'ny fatotra. Halleluja. Ny blocage mamatotra atsika. Tsy fantatsika hoe misy fanahintsika voafatotra ohatra. Misy ihany koa ny bloquen'izy ireo amin'ny hoe mariage ohatra zany. Izay zavatra zay ianao mitady an' Jesosy anafahany ianao. Amen. Halleluja. Zay zany le izy de le anjely zany teny hoe mbola tsy fotoana. Jesosy zany teny hoe mbola tsy fotoana noho izy. De teny izy de rehefa avy eo izy tonga miteny foana le anjely hoe, satria mitaraina foana le vehivavy zany, mitaraina amin'ny tompo. Hitantsika am'izay le ohatra tiako antonongoavana zany, le vehivavy na de teo le fanahy manambady na nafika azy isakariva mandreraka, satria anao vao mikipy ny masonao de izy ny manafika anao. Tratran'izany aho teo aloha. Na de hoe efa nandray an' Jesosy, satria maro ny zavatra mbola tsy fantatro anao de mandafika anao le fanahy manambady. Halleluja. Misy zavatra mbola matoran'ny satana anao, matoa izy mbola manafika anao. Nahoana ianao mbola tafiny fanahy manambady nefa anao mivavaka ihany? Nahoana ianao mbola tsy mamaky baiboly ianao matory? Tsisy zavatra azonao, dikan'izay le fananao mihitsy voafatotra. Halleluja. De zay nefa hitadiavanao an' Jesosy. Jesosy ny manafaka anao am'izay zavatra zay fa tsy vitan'ny fametrahan-tanana. Halleluja.
tonga ny fotoana nanafany Jesosy avy eo amizay misy le mpanompon'Andriamanitra hitako ohatran'ny misy zavatra sokafany Jesosy zany lanitra de injany anjely zany hoe misy zavatra ohatran'ny hoe ranonorana de nanafaka azy am'le fanahy manambady. Amen. Afaka amizay izy délivrer le vehivavy tsy mahatsapa an'io fa tsy mahatsapa hoe nisy inona fa tsapany fotsiny afaka izy tsy manafaka anazy tsony le fanahy manambady. Amen. Jesosy mihitsy ry havana manafaka antsika am'ireny. Ny fatry ny Satana, fatry ny fanahy ratsy. Amen. Manofo ratsy tsika. Satria nofo ratsy tsy avy am Jesosy. Manofo tsika any anaty rano. Dikan'izay ny fanahinao voafatra any anaty rano. Misy miteny hoe manofo izy milomano anaty rano, mahita vola anaty rano, mahita volamena anaty rano. Fanahin'ny zazavavindrano mamatotra anao am'izany fotoana zany. Alléluia, mila délivrance ianao, mila mitady an Jesosy ianao. De zay ny lazaiko teo hoe le devoly zany mitoetra ao na de hoe mivavaka atsika de misy tsika mbola hoe tsy mahazaka atsika. Tonga afandray le hoe tafalatsaka ianao zany ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe nanervenao kely. Tafalatsaka ohatra hoe tezitra tampoka ianao de natsiaro anao de mibebaka malakilaky. Fa misy efa fiainanao le zavatra. Rehefa efa fiainanao iainanao mihitsy izy misy zavatra kely ianao de tezitra, misy zavatra kely ianao tafitohina, misy zavatra kely ianao tonga de miteny ratsy. Dikan'izay le devoly mbola ao misy mamatotra anao ilanao fanafana avy am Jesosy. Ianao mihitsy mitady Jesosy afao a Jesosy fa tsy normal zany fiainako ma-kristianina zany. Alléluia. De misy teny mentopato tirentsika amizay hoe ahoana le fieritreretana tiany Jesosy ahatongavantsika alohan'ny amaranantsika azy hoe le fisainantsika tokony hoe ahoana. Vakitsika ny mpanjaka voalohany toko 7:20. Mpanjaka voalohany ajapa fanatrehany fanahy masina eto Jesosy miteny. Alléluia. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Alléluia. De andin'ny fahafito ka hatramin'ny 420. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ela dia ritra ny renirano noho ny tsy fisian'ny ranonorana tamin'ny tany. Ary ny teny tompo tonga taminy ka nanao hoe miangaka mankanesa any Zarafeta izay namany Sidona ary mitoera any. Fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko hamelona anao. De niainga izy ka nakany Zarefata. Ary noho nimbita eo ambavahady ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo ary niantso azy Elia ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba ho sotroiko. Eto tantaran'i Elia zay fantatsika tsara ihany koa ngamba izy teo. De nasain'Andriamanitra izy andeha tany amin'ny ty vehivavy anankiray mpitondra tena. Nasain'Andriamanitra tonga tany izy. Amen. Hamelona azy. Alléluia. Fantatsika fa ny mpanompon'Andriamanitra de sahala noharina amin'Andriamanitra, hoharina amin'ny Jesosy. Hoharina amin'ny Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Mpanompon'Andriamanitra mandeha mahitsy. Ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra io tena mandeha amin'ny fahatahorana, famasinana. Mpanompon'Andriamanitra io tena miaina amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Zay no hoe mpanompon'Andriamanitra. Tsy ao anatin'ny fampianaran-diso. Fa raha vao ohatra anatin'ny fampianaran-diso izy no sady tsy mampianatra ny fahamarinana sy ny fahamasinana, dikan'izay devoly miafina koa ny ao anatiny. Tsy mpanompo avy amin'Andriamanitra izy amin'izay fotoana izay. Mila fantatsika koa izay zavatra zay. Tsy voatery manao sandoka fa amin'ny sandoka ihany fa na fampianaran-diso dikan'izay diso zay ny anarany. Alléluia. Ka mila olona mpanompon'Andriamanitra, matahotra n'Andriamanitra no arahintsika sy ajaintsika.
Fa raha ohatra olona tsy mpanompon'Andriamanitra izy ajainao dikan'izay iza no ajainao ary efa tsy mpanompon'Andriamanitra izy de iza no ajainao? Mpanompon'ny Satana. De tohizako ka nanao masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba hosotroiko ary no lasa na karaha vehivavy de niantso azy Elia ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy raha velona koa ny tompo Andriamanitra aho tsy manana mofo na de iray akory aza aho fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika sy dilolo kely foana ao amin'ny tavoara ary he makatapakazo roa aho izao ka hiditra namboatra ireo hohaninay mianaka de ho faty izahay. Halleluja. Eto mpanompon'Andriamanitra, eto Elia andeha hivahina any amin'ity vehivavy ty. Mahafinaritra le tenin'Andriamanitra satria Elia Andriamanitra mihitsy niteny taminy. Ity vehivavy ty tsy mahalala hoe Andriamanitra mihitsy, fantany mpanompon'Andriamanitra Elia, fantany fampaminany Elia, fa tsy fantany zany hoe Jesosy mihitsy naniraka azy ho tonga any aminy. Amen. Izay le fisain'Andriamanitra, zay le fitondran'Andriamanitra. De hitatsika ile vehivavy eto tsy nahalala, tsy nahafantatra fa zita hoe nahita ny mpanompon'Andriamanitra izy. De Elia niteny azy hoe ary noho niby teo mbavahady ny tanàna izy de indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo ary niantso azy Elia ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba hosotroiko. Efa nisy fotoana koa nitenenako eto lay anjely le olona hoe androtsahan Jesosy fitahina hoe misy le vehivavy anankiray nangataka tôbila tamin'Andriamanitra izy satria misy trano anankiray tenen'le mpanompon'Andriamanitra ao an-danitra ao de le misy trano anankiray io ao ny arena rehetra ohatra tsika rehefa mangataka hoe zao Jesosy eo misy ao trano, misy tôbily, misy tanana, misy tongotra, misy le ohatra hoe marary izy ka tapa-tongotra, marary izy ka hoe niala ny ohatra ny tranon-drazany de rehefa mangataka amin'ny Jesosy izy maharitra mivavaka de mamaly vavaka Jesosy de averin'i Jesosy le izy. Zay le hoe misy miracle azonao rehefa ohatra ka marary ianao, misy tapa-tongotra de aveo nandeha tampoka izy, misy malemy de nandeha, misy moana de niteny. De le izy natoron'ny lay anjely azy tao an-danitra, le anjely Gabriel nitondra ny mpanompon'Andriamanitra de ao le fitaovana rehetra ho an'ny tsika kristianina. Amen. Manan-karena eo Andriamanitra tsika fa arakaraka ny fangatantsika, arakaraka ny manandrify atsika nomeny Jesosy atsika. De le vehivavy nangataka amin'ny tompo satria izy lavitra ny toerana misy azy, sahirana izy amin'ny fomba fitondrana ny zanany mandeha mianatra, ny sarandalana etsy anilany de nangataka izy mba homeny Jesosy tôbila. Nahazo trano izy nangataka de nahazo, de nangataka tôbila ihany koa. De le tôbila hoy izy lay anjely efa andalana, efa nahazo valimavaka izy homeny Jesosy azy. Fa alohan'ny Jesosy hanome zavatra anareo izy lay anjely, efa mangataka anareo, misy testa lalovantsika. Amen. Misy fizahan-toetra. Alléluia. De misy fitsapana zany, misy fitsapana lalovanareo izy lay anjely alohan'i Jesosy hanome an'le zavatra angatahanareo. De tonga nisy olona nirana zany sahalan'ny hoe nisy problème tampoka le olona, tonga andeha any amin'le ramatoa satria le ramatoa le nangataka tamin'i Jesosy zany ny vehivavy le izy. De tonga tany amin'le ramatoa izy de nandeha angataka hoe vola zany mba vonjeo fa misy problème any amin'ny école, mila $20 ny zanako satria misy zavatra ilaina za tsisy vola tampoka mba omeo vola. Nareo izy le anjely vao nareo izy manana misy ao aminareo mandainga, misy vola ao aminareo. Amen. Nareo miteny tsy manana nefa tokony hamonjy ny olona anankiray nefa nareo manana, de zay zavatra zay de fa tsy mety ao anatin'Andriamanitra satria izy niteny hoe aoka raha misy izy ao moabolana angamba izy milaza an'izay hoe misy namanao mitady vonjy anao, aza ilaozana izy hoe tsisy nefa anao misy be dia be tsika manao an'izany, misy tadiavanao vonjy de manana mihitsy anao fa misy aminato raha fa tena miaratsiny anao fa tena hoe amonjeko any Madagasikara na zao na ianao mety tratra an'izany
nefa tokony amonjenao hoe misy olona ilaina vonjy aingana, nefa mety hoe fizahan-toetra lalovanao le izy. Tena hoe nahasokena sy nahataitra na le izy hoe mizaha toetratsika Andriamanitra, ny amin'ny toe-potsika sy ny fisainatsika, madio tsara ve ny fisainatsika sy ny fotsika, mahafoy ve tsika, amen. De tonga le raha mirangany tady fanampiana hoe mba hamonjy hoe mba vonjeo fa meko rehefa afaka 2 jours na 3 jours ohatra. De ina ataon'le vehivavy za tsisy izy tena tsisy, nefa misy $40 ho izy afaka manome $20 le ramatoa. Hitany anjely ny zavatra rehetra ao anatsika, hitan'i Jesosy. Hitan'i Jesosy tiako teneny, ny anjely koa eo. Hitan'i Jesosy na ny poketra atsika na ny ariary folo sy ny ariary roa. Hitany. Amen. Tsy azontsika atao ny mandainga, tsy azontsika atao ny manao tsy manana nefa atsika misy. Nefa ianao nefa hazo tôbila nefa noho ny $20 tsy hoinao. Nohon'izay hoy izy le mpanompon'Andriamanitra, izy le anjely, de niverina le tôbila hoy izy. Tsy niazony. Amen. Alléluia. De tohizako le Tenin'Andriamanitra teo de hitatsika rehefa tonga Elia nanatona an'le vehivavy mpitondra tena. Hitatsika le toetra ny mpitondra tena teto nafinaritra. Io le fisainana takiany Jesosy amintsika. Io le fisainana takiany Tompo amintsika. Alléluia. Mba hadio fisainana zao senao. Madio amretraretra, tena hoe mangarahara, tsisy miafokafona. Amen. Tsisy fiatsaram-belatsy. Nahazavainy tsara amin'ny Elia izy eto. Nefa le izy iraka Andriamanitra mihitsy, Jesosy mihitsy hiatrahana ao aminy, hitondra fitahiana ao aminy. Amen. Manana zavatra ianao na anankiray na anankiroa, omeo. Na de hoe efa mizara roa ary ny ao aminao, omeo. Na tsisy aminao, omeo. Alléluia. Fa omeny Tompo ianao io, omeny Tompo mihoatra ianao, amen. Arakaraka ny fonao ao. Tsy fantatrao le izy na fizahan-toetra n'le vehivavy teto. Ijereny Jesosy ny fony sy ny fisainany. Na de hoe tsisy hoanina ary izy eto, izy tsy malala hoe iraka Andriamanitra izy. Fa Elia mahafantatra hoe Andriamanitra mihitsy no naniraka azy ho tonga any aminy. Elia tsy niteny hoe za niran'Andriamanitra de aty aminao, no. Fakio io baiboly io. Alléluia. Ary no lasa na karaha vehivavy ade niantso azy Elia ka nanao hoe masina ianao, hitondray mofo kely kokoa eny an-tananao aho. Tsy vita an'izay fa mbola niteny ndray izy hitondray mofo kely koa izy, nefa izy efa tsy manana ao an-trano. Alléluia. Fa hoy vehivavy, raha velona koa ny Tompo Andriamanitra ao, tsy manana mofo na de iray akory aza aho, fa koba kely eran-tanan'ila ao amin'ny barika sy dilily kely foana ao amin'ny tavoara. Ary he maka tapa-kazo 2 aho izao, ka hiditra namboatra ireo hoaninay mianaka de ho faty izahay. Alléluia. Nazavainy tsara hoe reto ihany ny atao aminay de tsy manana aho fa tsy reto de rehefa andro an'ity zao de ty farany hoaninay mianaka de ho faty izahay. Tsy zavatra nafenin'le vehivavy, izay le fisainana tadiavin'i Jesosy amintsika. Le fisainana madio, le fisainana tsisy fiatsaram-belatsy, le fisainana tsisy fiatsaram-belatsy, madio tanteraka. Amen. De ino izy Elia eto, fa hoy Elia taminy, aza matahotra fandeha miditra ka manaova araka izany lazainao izany, nefa anaovo mofo kely ihany aho aloha ka ento ety amiko, ary efa izany de vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. Jesosy mihitsy eto, Jesosy mihitsy satria solon'ny mpanompon'Andriamanitra Jesosy mihitsy eto no miteny aminy io. Fa maka endrika Elia zany izy eto, fa Andriamanitra mihitsy io. Alléluia. Amen. Misy zavatra tsy fantatsika, olona ampiatranontsika, mampiatranao Jesosy tsika, mitondra fitahiana amin'ny tokantranontsika. Amen.
Ny ilainy Jesosy amintsika zany de zay hoe tsika tsy misy arakaraka, tsika tsy misy arakaraka, alleluia. Tsisy zavatra maloto ao anatintsika. Amen. Fa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, eo vao niteny amin'izay Elia, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diluile ao amin'ny tavoara mandra-piavin'ny andro andatsahan'ny Tompo raha nonorana amin'ny tany. Dia nandera vehivavy ka nanao araka ny tenin'ny Elia, ary izy sy raha vehivavy mba miankonany dia nanakoanina elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diluile tao amin'ny tavoara araka ny tenin'ny Tompo izay nampilazainy any Elia. Ajanoko amin'ny fahaenina amby folo ka izy fa tsy hatrany fahaefatra amby roapolo zafady hatramin'ny fahaenina amby folo. De hitantsika zany fa tsy lany le sakafo. Amen. Rehefa hitany zany hoe nanaiky le vehivavy, tsy niteny tamin'ny voalohany zao nataon'ny Tompo, fa rehefa hitany eto amin'ny teny fahaefatra amby folo izy vao niteny hoe rehefa fa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra n'Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika. Eo zany ny tenin'ny marina amin'izay zany Elia hoe Andriamanitra mihitsy zany no maniraka azy. Amen. Alleluia. Hitantsika le vehivavy fa nampiatrano azy dio tsisy fieritreretana maloto mihitsy tao amin'le vehivavy. Amen. Nampiatrano tsy hoe tsisy tsony amina, tsisy vola tsony. Tsy afaka mampiatrano anao, tsy afaka manao an'izao anao. Fa tena hita hoe amin'ny fo feno fitiavana nanaovany zay rehetra notenenin'ny Elia taminy. Amen. Mila ananantsika zany io toe-tsaina io, mila ananantsika io toe-po madio sy fisainana madio. De farany maranako azy ato amin'ny Salamy voalohany izay fantatsika tsara amin'izay momba ny fisainana zay. Alleluia. Fa rehefa tsika madio fisainantsika io ry havana, tsisy zavatra miafina, ina mahatonga antsika mbola taken'ny devo satria mbola misy zavatra fenimpenitsika. Amin'i Jesosy tsisy zavatra miafokafina zany. Maro amintsika mbola manafikafina, maro amintsika mbola feno fiatsaram-bela ty. Aleo tsika tonga de direct amin'ny teny. Amen. Eto ihany koa zany mila fantatsika le olona mpandrosoantsika. So de misy koa ianao olona tsy avy amin'i Jesosy nefa mpandrosoinao. Hitantsika tantaran'ny Balama sy Balaka, le olona niditra tao aminy tsy neken'ny Tompo, tsy neken'Andriamanitra reny olona reny niditra tao aminy. Amen. Misy zany hoe avy amin'Andriamanitra satria hoe misy tontolo roa foana eo anoloantsika isan'andro isan'andro. Misy ny avy amin'Andriamanitra, misy ny tontolona ara-panahy, misy ny tontolona ara-nofo. Misy ny avy amin'ny Satana, misy avy amin'ny Jesosy. Alleluia. De amaranako azy le amin'ny Salamy voalohany, toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Salamy voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalan'ny Tompo no sitrany. Iny ny lala no saintsainy andro aman'alina, dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Amen. Izay mamoa amin'ny fotoana izy, ny raviny koa tsy mba malazo, ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Mila ataontsika lavorary ny asantsika rehetra ry havana. Amen. Ny ataontsika rehetra amin'ny fisainana, amin'ny fiteny, amin'ny fijery rehetrarehetra, indrindra amin'ny fisainana satria fisainana no anjara amen'ny Tompo antsika androany. De mila tsika tsy mandeha amin'ny fisainana ratsy fanahy. Mila manana fisainana madio tahaka an'le vehivavy teo mpitondra tena. Tsisy fisainana maloto, tsisy fisainana arakaraka, tsisy fisainana mieritreritra ratsy miapanga. Amen. Tsisy fieritreretana mbola mitsiriritra amin'izao fiainana izao, mbola mieritreritra zavatra ankoatran'Andriamanitra. Amen. Zay zavatra zay de mieritreritra de lasa fieritreretana ratsy, fisainana ratsy.
Mbola mieritreritra hitantsika zao ohatran'le vehivavy nalaiko ohatra teo hoe tokony hanome an'le lehilahy izy azoany fitahiana, azoany an'le tôbila, nefa nohony fisainana ratsy, fieritreretana ratsy hoe tsy omeko fa efa kely volako na ohatra izay. Izay zavatra dia mariky ny fitiavan-tena daholo. Amen. Satria manana ianao nefa tsy mahavonjy ny hafa. Alléluia. Amen. Ka aoka zany tsika adio fisainana anao zay mihaino zao vidéo zao, diovy ny fisainanao, diovy tanteraka. Amen. Diovy tanteraka ny fisainanao. Aza sina arakaraka fa afaka io de devolo mamatotra antsika io mahatonga antsika mbola manana fisainana maloto olona. Aza sina fisainana maloto olona amin'ny fisainantsika. Na ohatra hoe le olona ohatra hoe tsy mitovy hevitra amintsika na tsy mitovy de tonga de ratsy ny fisainantsika. Ao presque maro amintsika manota amin'ny fisainana io. Tena maro. Halleluja. Ary io tena mila asa betsika amin'io. Amen. Mba tsy hananantsika fisainana maloto amin'olona. Na fisaina fotsiny io de mirehareha. Io de teo hita, io de zao. Efa fitiavan-tena, efa tena mila asa be zany le fisainantsika fa miezaka antsika zany manantona an Jesosy, samboarin' Jesosy. Mitadiava an Jesosy ianao dia hita azy. Tadiava azy ianao dia izy no amboatra ny fisainanao izay mila amboarina amin'ny fiainanao. Halleluja. Dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Amen. Hivavaka antsika sady hamarana ny fotoana ihany koa. Dia ny fotoanantsika manaraka amin'ny ray maraina vavaka ady amin'ny fanahy ratsy. Halleluja. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra, saotranao lehibe indrindra tamin'ny teny izay nomenao teto Jesosy. Saotra Jesosy satria na dia izaho ary dia nahazo teny avy aminao, fampaherezana sy fampitandremana mba hitandremanay Jesosy ny amin'ny fisainanay, ny amin'ny fieritreretanay, mba tsy hanana fisainana maloto izay Jesosy amin'ny ataonay, na amin'ny namanay, na amin'ny ankonanay, na manodidina anay. Tompo, ampianaro izahay Jesosy alalan'ny lalanao, alalan'ny sitraponao Jesosy. Eto koa zay Jesosy dia mifona raha nisy ny fisainana maloto tafiditra tany anatina ihany. Raha nisy ny fisainana tsy mendrika nankalana ny namanay, nankalana ny hafa, ny ampangana ny hafa, ny tsara velantsika eo amin'ny hafa izay, mifona izay Jesosy. Satria tsisy zavatra tsy ho fantatrao ny mombanay, fantatrao ny miafina rehetra, hitanao ny tsipirian'ny fiainana rehetra Jesosy. Koa mifona eto anatrehanao zay Jesosy, mifona izay fa manomboka izao zay dia hanana fisainana madio tahaka an'ilay vehivavy mpitondra tena. Ka nambinao, nomenao fitahiana ny ambiampy izy Tompo, satria nadio mangarahara ny momba azy rehetra, tsisy zavatra nafenina ny sisa tao an-tranony ara, satria ianao dia Andriamanitra ny mangarahara, Andriamanitra marina, tsy mba mandainga, tsisy zavatra miafina ny ao aminao Jesosy. Halleluja. Misaotra amin'izany teny mamy nomenao anay sy fampaherezana sy fampitandremana zany Jesosy. Mba haizanay hitady anao, mba haizanay Jesosy ny ataonay, tokony ataonay amin'ny fiainanay. Tompo, mivavaka ihany koa an'izay rehetra mihaino an'izao vidéo zao, mba ho kasiany fanainao masina ka hitady anao, satria izay mihitsy no tadiavinao anay kristianina, ny anakaiky anao, ny hitady anao Tompo sy Andriamanitra amin'ny androm-piainanay rehetra, ka hitetehitra anao hatrany izay, satria fanandro faran'izay zao ianao no antom-pivelomana sy ny antom-pisianay, ianao no manafaka anay amin'ny blokazy rehetra, amin'ny fandroka, amin'ny faritra rehetra ataon'ny devoly, ianao no manafaka anay Jesosy. Ka enoy ny vavaka nentinay teto Jesosy, enoy ny vavaka rehetra nasandratra teto Jesosy malalo, ho fanomezanay voninahitra ny anaranao. Apetrako aminao eo am-pelantananao koa ny fotoana raha riva Jesosy, ny amin'ny
ray maraina ivavaka ataonay Jesosy. Saotra Tompo, tera laza voninahitra anao, zay hatramin'ny taolo indrindra mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Dia saotra ny tompontsika dia tahiny Jesosy daholo amin'ny ray maraina indray ny fotoanantsika manaraka. Amen.